maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Mbola miara-misaotra ny tompo sika tafombona amin'izao maraina ny alatsinainy 9 marsa izao dia manona ny fahasoavany ho amintsika rehetra ry havana. Ndeha hitsangana idiran'Andriamanitra amin'ny Salamo 430 ka ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo. Salamo 430 ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo. Hoy ny mpanao salamo: isaotra ny Jehovah lalandava aho, ho eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Jehovah ndriarian'ny fanahiko, ary izany ny mpandefitra ka ho faly. Miara mankalazan'i Jehovah amiko, ary aoka hiara manandratra ny anarany isika. Amen. Hivavaka isika. Andro amanalina ary maraitsy hariva tokoa Andriamanitra no hanokafanay ny vavanay ho amin'ny fiderana sy fisaorana ary fanomeza amboninahitra anao. Eny feno fanajana ny fonay ary raha tonga eto amin'izao fotoana izao izahay dia mahita ny tsy fahamendrehanay rehefa mandiny tena, mifanena amin'ny fahamasinanao zany ka menatra sy mangayay izahay, ny angatahanay sy irarianay amin'ny fotorotoro sy mangorakoraka dia ny amelanao ny fahadisoana vitanay tsy raray avy reto, ny amindranao foindray amin'ny fiangonanao manontolo ary hijerenao amin'ny fitiavanao ny fiarahamonina sy ny firenena misy anay. Eto no angatahanay ny fanahy masina mba homba ny fiangonanao araka ny teninao, fa ho ahovoany ianao raha miantso ny anaranao izahay. Fanahy masina hitarika amin'ny zavatra rehetra atao eto ho fanomezam-boninahitra anao. Ny fanahy masina hanilo anay hampahazava ny teny izay hovakiana ary hampiorina ny afatra avy aminao mba hampandiny tenanay hitombonay amin'ny fahamasinana hitsenana ny Pasika amin'ny fifaliana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no manonanay izany vavaka izany. Amen. Jakoba toko voalohany andininy 2 hatramin'ny 7 farany. Jakoba toko voalohany ny andininy 2 hatramin'ny farany. Amin'ny anaran'ny Tompo, fa aoka ho mpankatony teny ianareo, fa aza-piainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Fa raha misy mpiainy teny nefa tsy mankatoa dia toy ny olona mizantarehany eo amin'ny fitaratra izy. Fa mijery ny tenany izy dia lasa, ary miaraka amin'izay dia adiny ny tarehany. Fa izay mandinika ny lalàna tanteraka dia ny lalàn'ny fahafahana, ka maharitra amin'izany raha tsy mpiainy manadino fa mpanao ny asa dia ho sambatra amin'ny asan'izany olona izany. Raha misy olona manao azy ho mpivavaka nefa tsy mameno vavany fa mamitaka ny fony dia zava-poana ny fivavahan'izany olona izany. Izao ny fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra iray, ny mamangy ny kambotsy sy ny mpitondra tena amin'ny fahoriana sy ny miaro ny tena, tsisy pentipentina avy amin'izao tontolo izao. Amen. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola mamangy antsika amin'ny anaran'ny Tompo ry havana, manonona trany ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika ho amintsika fiangonana. Ny fanahin'ny Tompo hiaraka amintsika mandritra ity fotoana ity. Episily nosoratan'i Jakoba, mivantana amin'ny fiangonana, miparika manerana izao tontolo izao na tamin'ny fotoan'andro na mandrakakehitrini zany, ary ivoizana indrindra ny foto-kevitra ny amin'ny hoe ny finoana hiainana andavanandro, ny finoana ampiarina amin'ny fiainana andavanandro na amin'ny asa na amin'ny fitondran-tena, tsy finoana mitsingevana fa finoana mitsatoka tsara. Eto amin'ity izao tontolo izao ity, ny finoana kristianina hoy Jakoba raha mampianatra ao amin'ny epistiliny. Ny toko voalohany andininy 2 hatramin'ny 7 amin'ireto andalana ireto
dia voakitika ao anatin'izany ny sofina amin'ny fiainona ny tenin'Andriamanitra, ny vava amin'ny faneraserana amin'ny olona sy amin'Andriamanitra, ny tanana ny fo amin'ny fiheverana ny mila vonjy. Eto amin'ny andinin'ny 9 ry havana no hiaraka isika mandritra izao afatr'Andriamanitra izao. Jakoba 1:9. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesoa: raha misy manao azy ho mpivavaka nefa tsy mameno vavany fa mamitaka ny fony, dia zava-poana ny fivavahany izany olona izany. Raha misy manao azy ho mpivavaka kanefa tsy mameno vavany fa mamitaka ny fony, dia zava-poana ny fivavahany izany olona izany. Ny fivavahana marina dia hita amin'ny fomba ifampiresahantsika amin'Andriamanitra, ifampiresahantsika amin'ny olona. Ny mpivavaka marina dia fantatra amin'ny teny alokin'ny vavany. Ny hoe mpivavaka na milaza azy ho mpivavaka dia tsy hoe mpiditra am-piangonana fotsiny, fa ilay tena manompo ao amin'ny fiangonana, milaza azy ho mpivavaka. Tsy hoe mivoaka sy miditra ny fiangonana fotsiny, fa ireo tena milofo amin'ny fanompoana ao amin'ny fiangonana. Raha misy olona zany atao hoe tena manompo ao amin'ny fiangonana, manao ny asa rehetra ao amin'ny fiangonana, miezaka manatanteraka ny adidiny ao amin'ny fiangonana, izay ilay hoe raha misy manao azy ho mpivavaka. Ireny karazan'olona ireny, raha toka tsy mifeny vavany, ny teny sy ny vava ary ny lelany, izay voatsipika mafimafy kokoa ao amin'ny Jakoba 1:7, raha tsy mahafehy vava ny mpanompon'Andriamanitra dia mpivavaka santoka izy zany. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, mitarika antsika andiny tena ao amin'izao andiny soratra masin'izao ny Tompo ka manontany hoe voafehanao ve ny vavanao? Ny voalohany, marina tamin'ny vavaka nataonao ve ianao? Ilay resaka nataonao tamin'Andriamanitra, na fiderany io, na fangatahany io, na fiekekeloka io, na inona, ilay resaka nataonao tamin'Andriamanitra ve? Marina. Marina tamin'izay nolazainao ve ianao? Matetika isika dia miteny hoe Tompo malalo, fa tena tianao ve ny Tompo? Raha misy tiao ny Tompo dia inona ny toyiny? Hitandrina ny didiko. Indraindray isika dia miteny hoe Tompo, mamela ny fahadisoan'ny rahalahiko na ny havako na ny namako aho. Fa tena navela ve? Sa miala eo dia mbola malahelo mafy mihitsy tamin'ny zavatra vitany anankiray nampahatezitra anao. Indraindray isika miteny hoe tena vonona nompo anao, manomboka amin'izao taona vaovao izao. Marina tamin'ny vavaka nataontsika ve isika? Raha misy milaza azy ho mpivavaka nefa tsy mameno vavany, dia mamitaka ny fony, zava-poana ny fivavahan'izany olona izany. Fanontaniana ho antsika koa ry havana ny hoe marina amin'ny vavaka nataontsika ve isika? Ny faharoa, marina tamin'ny vava navoakanao tamin'ny olona ve ianao? Ny faneraserantsika aman'olona, tsy isika rehetra tsy miteny tsy mivolana ohatran'ny vato aman-kazo, tsy tafaly tsy tatezitra, fa isika dia mifanerasera aman'olona ary miresaka aman'olona. Marina tamin'ny vava navoakanao na tamin'ny resaka nataonao taman'olona ve ianao? Ny fomba fiteny kristianina dia taratra eo amin'ny mahaolon'Andriamanitra azy. Ahatarafana ny mahaolon'Andriamanitra antsika, ny teny alokin'ny vavantsika, ny feo, ny fitenenana izay ambarantsika. Indraindray ny amin'ny fiarahamonina dia hitan'ny olona manaratsy, mpiara-miasa, fosafosa, mpiara-monina na mpiara-mianatra.
ary mety misy kristianina mihiry izy ao am-piangonana fa eny an-tsena izy tatatata be mpiady an-tsena ny dikan'izany. Misy majinika ve? Kristianina ve? Tsy manana majinika majinika volanao? Tsy kristianina mpivarotra zany. Varavaratsy asiana azafady. Manamarika ny mpanompon'Andriamanitra antsika ny teny aloky ny vavantsika. Marina amin'ny teny naloky ny vavanao ve ianao kristianina. Ho teny mampahery, ho teny mampiavana, ho teny manasitrana fa tsy mandratra. Fanontaniana ho antsika mpandinian-tena dia ny hoe rehefa miresaka amin'olona ve isika dia tsaroany manodidina ny mahampivavaka antsika. Rehefa miresaka amin'olona ve isika dia tsaroany ny manodidina antsika fa mpivavaka isika. Misy manao hoe raha za taloha dia efa niteny ratsy raha nahy niteny ratsy dia niteny ratsy. Izay mihitsy ny mpivavaka dia mahafeny vavany. Na manahoana fahatezerana na inona tapoka amin'izeo ny fiderana, ny fankasitrahana, ny teny mampahery sy manasitrana no aloky ny vavantsika. Marina tamin'ny fanekena ve ianao. Ity dia fizarana natao farany ao anatin'izay fampandinian-tenantsika eo amin'ny fampiasana ny vava, ny famoahana ny teny eo amin'ny lela izay ifanaovantsika amin'Andriamanitra na mpiarabelona amintsika koa. Marina tamin'ny fanekenao ve ianao. Miasa be ny vava, ny lela ao amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Vao manomboka isika dia manonona fiderana. Mihiry, mivavaka. Atao hoe ao amin'ny raharahany fiangonana no mampiasa sofiny isika dia any amin'ny toriteny. Ary manandanja eo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra ny lela amin'ny fanaovana ny fanekena manomboka eo amin'ny batisa any amin'ny mpandray fanasan'ny tompo sy ireo seha-panompoana samihafa. Marina tamin'ny teny naloky ny vavanao, tamin'ny fanekena natao teo anatrehan'Andriamanitra ve ianao. Ndrao mamitaka ny fonao ary tsy mpivavaka marina. Amin'ny fanambadiana, amin'ny asa aman-draharaha koa dia misy ny atao hoe fifanekena arak'asa. Amin'izao no miditra, amin'izao no mirava, izao ny fanarahana amin'ny karama. Rehefa miasa kelikely eo mpiasa, asinondroty ny karamako, nefa izy manao soni fa izay ny karama, misonitra tahaka izao, isaky n'izao. Marina tamin'ny fanekena, nataonao tamin'Andriamanitra ve ianao. Marina tamin'ny fanekena, nataonao tamin'ny mpiarabelona taminao ve ianao. Voafehanao ve ny teny naloky ny vavanao, nanambara fanekena. Raha misy manao azy ho mpivavaka nefa tsy mameny vavany fa mamitaka ny fony dia zava-poana ny fivavahan'izany olona izany. Olona manao voady amin'Andriamanitra rehefa sahirana fa rehefa voavaly ny olana ohatrany tsy niteny. Zanga niteny an'izany, ohatrany tsy niteny an'izany akory izy. Ry havana malala rehetra ao ampitompo ety ampamaranana, ny olana dia tsy ny lela fotsiny fa ny fo indrindra koa. Avy amin'ny fo, avy ao am-po no ivoahan'ny teny aloky ny vavantsika. Kristy ihany no afaka manova ny fontsika, manitsy ny fomba entitsika mampiasa ny lela sy ny vavantsika. Ndao hijery kely an'i Kristy. Kristy dia tsy mba niteny ratsy raha tezitra. Ny safoka izy navita nanongana latabatra fa izy tsy niteny ratsy. Jesosy Kristy tsy nana ratsy raha sendra olona nanao fahadisoana na nanao lesika na lavo teo amin'ny fiainana, fa nanitsy sy nanarina izy. Amin'ny azo fijaliana dia niteny izy hoe mamela ny helony fa tsy fantany izay ataony. Anio ry havana dia antso ho antsika andiny tena isika. Voalohany, tena manolotra ny fonao ho an'i Jesosy ve ianao mba hanamboarany ny teny aloky ny vavanao miainga any amin'ny fo. Atoloro azy ny fonao
atoloro azy ny vavanao mba ho teny tsy hamitaka ny fonao ny teny ary atarafana fampivavaka marina ianao. Anio refeso ny teny ataonao aman'olona ary sainsainy ny fanekena efa vitanao teo anatrehan'Andriamanitra. Amen. Hivavaka isika. Mampandiny tenanay ny soratra masina, ny amin'ny ampiasainay ny sofinay, ahatonga anay tsopiany manadino ka mitaka ny teny fa ho mpivavaka marina. Mampandiny tenanay ny teninao, mitaona anay ampiasa ny vava sy ny lela anatin'ny fifehezana tsara ka hifanahaka amin'ny maha-kristiana mazanaka ao Andriamanitra anay, ny teny alokon'ny vavanay ho voajanay koa ny teny nomenay teo anatrehana ao Andriamanitra na tamin'ny mpiaramonina taminay. Mampandiny tenanay ny soratra masina, ny amin'ny faneraseranay amin'ireo olona mila vonjy, kamboty sy ny mpitondra tena, mba tsy hazakazaka amin'ny fanompoana rehetra aty amin'ny fiangonana fotsiny tokoa izahay, fa hitondra ny fiainam-pononay sy ny fiainam-panomponay eny amin'ny fiarahamonina eny. Anio ary ry Tompo meo anay ny fanalahidy tsara ahafahanay mifeny vavanay, hifaneraseranay amin'ny mpiara-benona aminay, amin'ny teny mampahery, manitsy ary mitondra fanasitranana. Ampiasao izahay mba hanatanteraka ny fanekena nataonay teo anatrehanao sy ny vavolombelona maro, havita tsara koa izay mety fanekena efa nosoniavinay teo amin'ny sehatra nametrahanao anay tsirairay avy. Misaotra anao izahay mbola afaka manolotra indray ny fiainanay tontolo andro eo am-pelatananao, ara-panahy, arak'asa fivelomana, amin'ny fianarana, amin'ny fiainana ara-ankonana sy fikarakarana tokantrano, ny fitetezana birao samihafa eo amin'ny famitana ny fikarakarana raharaha isan-tsokajiny. Ombay amin'ireny rehetrareny izay Tompo ary ataovy mamisira ny teny alokon'ny vavanay. Hovonjenao any ny firenena, misaotra ny amin'ny azahoanay tompona andraikitra teo amin'ny fitondrana ny governemanta, ary anamarina ny fanorantenan'izany mpanomponao izany ianao eo amin'ny fanendrena indray ireo minisitra iara-iasa aminy, hitantana ny raharaha-panjakana. Azavelanao iraviravy tana amin'izay anjara adidy, tandrifanay ho fampandrosoana ny firenena koa izahay, indrindra izahay kristiana. Mivavaka aminao ho an'ny fiangonana mba hahajoro tsara amin'ny teny sy amin'ny asa, tsy ho finoana mitsingevana tokoa ny finoana ny fiangonana kristiana, fa ho finoana ampiarina amin'ny fiainana andavanandro. Ho kristiana ankasitrahanao amin'ny fitondran-tena ny kristiana, ary ho kristiana ankasitrahanao koa amin'ny asa izay ataony. Ho kristiana hitondra ny fahazavana ary ho tonga fanasina eny amin'ny fiarahamonina rehetreny. Ankinay ao am-pelatananao no olana mety mitambesatra aminay, raha mitsabo ny marary eo anatrehanay izahay, ampio ny mpitsabo mikarakara azy ireny, azavelanao ho very fanantenana ao anatin'ny fanaintainana ny manodidina anay. Ireo manam-pahoriana, ampionao ny Tompo, ry ataovy manana fanantenana ny Kristy efa nandresy ny fahafatesana. Ireo tojo fifaliana kosa dia ampianaro hitraka, hanaja sy hanome voninahitra anao, anefa voady am-pomangina mba hitombo amin'ny fanoloran-tena. Dia atambatray ny vavakay amin'ny ampianarin' Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny eny an-danitra. Meo anay n'io ny anona sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa mifatokina ary ny tsodrano atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ho ahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Mandihana amin'ny fiadanan'ny Tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irery anany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.